Faly miravantsika rehetra ny ambassadeur Yehoshua Elia. Manome voninahitra manokana ny Dada Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Yehoshua. Tonga rehetrika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinisa izao tontolo izao. Mirary soantsika etra samy ho tahino soasady eo am-pandenesana izao fampianarana izao, ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny, anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iahava no ny tenandry anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy ny dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy faly-dontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iahava, Iahava. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo, ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka, ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleotsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany, dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorianan'izay izy nafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moizy ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny Silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambarana io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Mialoha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa ry zareo mianaka ireo, satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka hojerevantsika aloha zany, ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany, ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia hojerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava ho azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo ngambany izy io. Andao no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary hijery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka tsika ataoko miadana be mihitsy ny fandehany tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Efa nomeko moa ny daty araka ny teneko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1800 tany nisy anazy io. Eny hojerevako kely vetivetika io. Fa aloha arahantsika maso kely io izay sary izay hoe tany ho any nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Mose kosa dia tany ho any amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa mavoakantsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana reo zany hoetantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely amin'ny tantarantsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsy fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany, dia Mose koa tany aloha be tany, ary izy mianakareo niara-niantsona an'io Andriamanitra io dia hojerevantsika iza le nantsony. Dia hitanareo tsara fa le nantsony izy mianak'irio dia le hoe Yahva. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva. Zay. Zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io raha ny Andriamanitra Abrahama io. Io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay le voalazany eo amin'ny Isia 4:5-2. Isia 4:5-2 hoe indro ny tanany Yahva tsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo. Zany hoe ity resantsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no hitanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany. Dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany nantsona hoe Moïse ho na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana izay hoe Yahva zay. Aloha jerevantsika daholo zany zay. Ka nidirantsika eo Mose dia tsy maintsy hijery ny taranak'i Abrahama tsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny. Ary ny mahafantatra an'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany. Izy nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana izay hoe Yahva. Dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao. Zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony indrindra ty. Ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama. Zany misoratra io zany. Zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra Jiosy ndresana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy ireo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany. Dia tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia, 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'zany Abrahama zany zay raha zambe ny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany amin'ireo ohatra hoe hitantsika amin'izany ohatra hoe sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra hoe jerevantsika ty sary ity dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy le zany. Zay sary jerevako reto moa zany resako zany fa tsy ny sary any amin'ny tokantraninareo any. Mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'ilay encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany. Dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokin'ny Jios, satria ny Jios no manana an'io boky io. Zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky nosoratan'ny dadabe Moshe, ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantaran'ny Abrahama, satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany. Dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny Jios, satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jios zany, boky tranainy. Zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raintsika zao ny bokin'ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny bokin'ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany, mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany israelianina, satria ny mpaminany farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany israelianina dia Yahoshua. Ary io ilay hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahany olona anazy. Io ilay novainy olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ, zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Tsy andriamanitra ny Israeliana io fa andriamanitra ny Grika niforoporon'ny olona, fa tsy andriamanitra ny Israely zany io. Zay le izay. Ka taorinan'ny l'an 0 zany vao ny Islamo no nanoratra ny bokiny, ka noho izany zany taraiky be le izy. Tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina, zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha. Fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikaroka an'izany ndraiky ariko azy ianao, fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany na dia tena hoe mba ny tena nikaroka zany. Ka azo atao ny mikaroka an'io fa tsika tsy dia hikaroka ny dietsika fa hoe io ny tranainy indrindra ny mahalala an'Andriamanitra zany. Ary tsisy afaka amaly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra ny tantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa, na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazaina hoe dadabe mifandimby. Dia nisy andry Moshe taty aoriana, Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona
moins 1500 tany ho any Mose zany rika tsika jeren'izay date de naissance Mose zay atsika approximative andray izy aloha de jerevantsika tandray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy maintsy ataontsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe vonovoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voalesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune zay il serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikaroko an'leny ina moa le pikaroko an'le ina moa zany le pikaroko an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any no nampisy amin'ny Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy taloha koa izy santsika rehetrarehetra reto hoe na ny bokin'ny Silamo koa na mbola tateorinana be mbola voavokako indray le izy zany aloha raha tsika mamaky dao de hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny a i databe Moïse ndray zany a de araka ny voateo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisiny atsika jery toeran-kafa ndray aloha aloha tsy hidirantsika ty aloha fa jery toeran-kafa atsika aloha aty ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahitatsika aloha fa nareo ikariko kely any le hoe manome fanareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa satria araka ny fikaroana natao aloha afaka mikaroka daholo nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny ty ndray zao ato a na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako ny mety teo izy ty portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Lévi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany ho any any hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany a sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany amin'ny moins 900 ny dadabe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany moa de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andivy tany Egypta mandry teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany tany 1800 na 1700 manodidina any nasorana 500 elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erera kely misy marge de erera kely fa le tranainy ny tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torahany Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny boky nysoratan'ny Abrahama sy ny boky nysoratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany lova nitsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra amin'izay de hitantsika amin'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrayntsika ny bokyny Silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 vao nisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena de hoe
mamonjy olona atsika, aiza ny fomba hamonjena olona dia miteny marina dikan'izay. Nitsika je za tsy mamorona mihitsy nefa boky foana no resatsika hoe aloha ratsika kely a. Eto zany amokany hoe tamin'ny taona fendray nivoan'ny bokyny Silamo dia anjerevantsika eto zany trany dia avoakatsika ery zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ary dia milaza an'izany ny sary rehetra koa ny teny an'izay. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokyny Silamo kosa zany izay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana Silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany hoany. Zany ny taona nanamboarana azy zany zay. Aty za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titria dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tindray misy sy mbola fanazavana anankiray quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany le izy, zay ny tena tiantenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsiny mazava teo fa anatin'ny bokinareo any tao zany. Dia ny voalohany dia tany moa zany dia ilay mpitarika anazy vakitsika teny tany dia toy ny anisan'ny mpanoratra toy dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632-1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny création créateur an'ilay izy dia efa hitantsika taloha tarikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, bokin'ny Coran zany tamin'ny alalan'ny fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany ramizay dia tany amin'ny taona 1612 sy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny resaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama. Ny azy moa teny hoe Ibrahim ny anaran'ny zareo ndray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no ahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose izy Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany ilay izy ny dikan'izay sary io, satria i Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia izay mitokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenenin'ny Mose ary tenenin'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerevantsika amin'izay ary ny Sefer Torah. Ino atao hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrindra ny soratan'i Mose, zay ny atao hoe Sefer Torah, bokin'ny soratan'i Mose io. Ary bokin'ny soratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'ny Abrahama, ary atin'io ny tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama
dia tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka ny bokyny jiosy ny Sefer Torah satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany ohatra izay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa tsy dia tsika tsy miadihevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa ny jerevantsika hoe iza ny trandray indrindra fa aka mahatraneny zay dia mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity fa ny jerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien ary iza ny tena hatrany indrindra fa any no hitantsika ny fahamarinana dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy référé amin'izay zany amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah ny jiosy alantsika hoe jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato zany hoe manometsika ana foana zany hoe zao ny fomba fijery ny fahamarinana dia afaka midinenao koa reha afaka mijery ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina le Sefer Torah en hébreu livre de Torah ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel Sifrei Torah est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany dia milaza mihitsy hoe ny Sefer Torah dia ny bokyny jiosy ilay tena tany aloha tranainy indrindra zany zay ny tena tenena amin'izay sary zay zany araka ny voalazato zany dia ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany production d'un Sefer Torah io ambany indray selon la loi juive un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse c'est le Pentateuch zany zay ka eto zany lay atao Sefer Torah zany dia lay boky 5 soratan'i Moshe zay hoe Pentateuch zany zavazany am'izay hoantsika rehetra zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny soratan'i Moshe ilay tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0 io zany tany indrindra mazava ho azy zany fa raha hijery ny anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika dia hijery ny anarany araka ny bokyny Sefer Torah ny jiosy io ary tsika manana to Eliam manana andao jerevantsika tola hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama dia anaran'io Andriamanitra io dia iza ny anarana nytonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany hoe zay tateoriana zany mazava azy fa tsy azo considérena ny antony raha mahita ny original avenao tsy le hoe makany original automatika nge zany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra marina original dia aloha zay nytonony Abrahama sy Moshe no jerevantsika iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny jiosy satria mazava be hoe livre ny Torah dia soratan'i Moshe hitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratan'i Moshe zany fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis ndao tsika ary hijery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy dia iza le nantsoiny araka ny bokyny jiosy aty dia mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra ne amariko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany dia mpamonjy olona ary mpanavitra olona
dia misintona ny olo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina, mamonjy, manala ny fahotana ary tsy tia fahotana, satria ny objectifan'io Andriamanitra Abraham io dia manala olona fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao izay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abraham toriko aminao ty izay anarana hoe Yahva ho jerevantsika, dia lasa parfait ny olona miaraka aminy, ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany. Elia, raha tsy avy zahay hiantsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham izay tena maro io, fa izay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo hoe ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao, satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dia be ny tsy mpanota eto ambony tany izay miaraka amin'ny Elia, ary ianao anisan'ny antsony, satria io Andriamanitra ny Abraham io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihaino ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo no rehetrarehetra reo. Na misy miteny ary any hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abrahama hoe Yahva io. Daholo jerevantsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abrahama zany, vaketsika aloha amin'ny teny gasy, lasa ilay teny gasy teo aloha amerina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 12:8 ataoko amin'ny teny gasy, dia avy eo avadiko amin'ny teny Hebreo. Genesis 12:8 zao vakitsika voalohany. Genesis 12:8, ary nifindra ny ala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Sihay tao atsinanany, dia nanorina na alitara teo koa ho an'ny Yahva izy, ka niantso ny anarany Yahva. Tsy izy io fa i Abrahama io resahany eto io, niantso ny anarany Yahva i Abrahama zany. Ray izay. Genesis 13:4, Genesis 13:4, dia tao amin'ny tany izay nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anarany Yahva teo Abrahama. Ny Abrahama zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tamin'arany hoe Yahva. Dao tsika ny hijery an'io anarany tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatry ianao teny gasy ange fa sy teny Hebreo, dao vakitsika ary ny teny jiosy zany. Dia ho vakitsika ny teny Hebreo amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy, amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika ilay Genesis teo Genesis 13:4, 13:4 angamba izy teo, 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia efa ampy antsika zany ty zao. Eto tsika ilay hitan'ny anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny Hebreo ilay rangitra koa dia hito ilay Yahva zao hito. Aleo alaiko sary dia hitanareo, alaiko sary ilay izy, opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany, fa tsy hoe mandeha lavitra koa fa eto ihany dia hitanareo amin'izay ilay izy. Ty zao ilay ina moa ilay Yahva zao ty io, ilay matoantsika menamena io. Ty zao ilay Yahva ty, io zao ilay anaran'ny Andriamanitra ny Abrahama io Yod Ea Vava Ehe, io zany ilay anarana io.
Ataontsika maitsomaitso eto ambany eto. Ohatrany tsy dia tsara. Da matsatsotsatra ilay soratra fa tsy maninona. Io zany ilay anaran'ny Andriamanitra Abrahama dia ito ny famakinana azy eto zao. Aloha alefantsika amin'izay ty ampidirina. Aloha tafiditra dia vakitsika amin'izay. Dia ny fiantsonan'ity anaran'ny Hebreo ty, Iôda ty voalohany ty, i He ty faharoa ty, dia vava ty manarakaraka ty dia He. Dia ny fiantsonan'io Yahva. Zay ny fiantsonan'izy io, zay ny anaran'izy io zany rehefa vakiana. Hoe somary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray. Ohatsy aloha hijery tsara angamba tsika tsy dia mijery ny tenin'ny dadabe Mose, satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany dia aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany. Tandy azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antso an'io anarana io Yahva io dia tao jerevantsika koa neny Mose zany. Iverenantsika ilay ato io. Io le Yahva teneniko anareo zany ty. Saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina tena famaky an'ity, satria lay Yahva eto zany averiko alaina sary kely le mandeha. Dia hojerevantsika fomba famaky anazy dia izay mamaky an'le nanonoka anazy nefa ny afaka mifahotana. Zay ny zavatra misy zay. Dia ity Yahva ty ty Iôdy Hevy ty ito famakina anazy ito. Zao io famakina anazy. Dia ny famakinan'io ho ampianariko antsika eo rehefa aveo Iôdy, Ia, dia Ahasa, dia Vea, dia Ahasa. Toy ahoana ny fomba anaovanao zany ka ity io vakika io fa azavaiko aminareo ny fanoratana anazy. Zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche, dia ny famakinan'io Yahva. Zay ho ampianariko anareo mihitsy avy eo aloha jerevantsika fotsiny le sary. Zany hoe ty zany rehefa tena vakina amin'izay ny fomba famakitsika normal dia hoe Yahva. Io zany hoe ny hitako ato kosa nefa ohatrany hoe W dia ato amin'ity anelanelana ity tsy misy. Ato zany io teneniko io, aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka daholo io anankiroa eo ahoany ireo tenyreo, satria raha amin'io teny Yahva io dia tsy hita io zavatra io. Dia osiko mantsana hoe andao ho jerevantsika daholo ny dikany ary aloha ho ampidiritsika le mandeha zany iny dia tafiditsany iny aloha dia ndao antsika hijery ny dikan'ireny. Ndao tsika aloha hiverina makany amin'ny Mose indray. Dia izay tsika vao hiverina etotsika makato amin'ity teny dadabe Abrahama ty. Ho any Mose tsika aloha dia rehefa hitantsika ny tenin'ny Mose dia voavakitsika amin'izay io. Ahoana ny famakinana an'ilay anarana Yahva teo zany ndao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany. Izany misy anazy indray ary hatramin'ny bokin'ny Exodus ny dikan'ilay Genesis aloha amin'ny teny Hebreo dia Bereshit. Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hebreo. Dia ndao tsika ary hijery amin'izay le Genesis misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode. Bokin'ny Exode moa dia Shemot amin'ny teny Hebreo. Io izy io Shemot amin'ny teny Hebreo. Dia ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo Exodus amin'ny teny hafa firenena, amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay. Dia vakitsika indray ny Exodus 15 teo fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany. Exodus 15:2. Dia hitantsika le forme le Iôda sy E teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ny fiantsonana n'ilay anarana. Dia alefako amin'izay tsikelikely, alefako en général aloha dia hidirako tsikelikely amin'izay. Dia aza matahotra fa hainao amin'izay mamaky an'io rehefa avy eo. Tily izy ilay zany le teny Azy Vizimrat Ya. Ty moa zany ny transliteration l'izy Azy Vizimrat Ya. Ka ity Ya ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondron'ity Ya ty. Fa ity Ya ty zany ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama, satria io nomeny voninahitra zany. Ty ny netsony ty Ya ty
ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto ny antsony zany a ty le nantsony a de inona famaky an'ity ty le forme hitantsika teo zao tsy tia trasy kely izy a fa ty tsika manomboka mamaky teny a de mahazava-perinareo am'izay izy rehefa avy eo ty le anaran'le Andriamanitra Abrahama zany io Yod C de inona famakiny an'io de ny famakiny an'io a reo tsika aloha lefa tsika any a inona famaky an'io a reo lefa tsika any satria averitsika tazomina io rehefa avy eo a de averitsika le mandeha inona famaky an'ity a de mamaly an'izay indray a ny famaky an'ity teny ty a de itikatra ty ny famaky anazy ty ty io dongeky le alaiko sary indray aloha hoe de averiko aminareo alevako tsikelikely ho de am'izay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy a ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme Yod C antsika de ny famaky anazy zay de alefatsika any iny zany a de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau nakaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra andreo za nahitatsika n'ity forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa avy eo satria mamaky an'le teny anglais tsika rehefa avy eo hoe tia ny anarany ty zany a misy Yod de he de vava de he ohatrany hoe ahoana ny afantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika avy eo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty a de vakina hoe zay ny hitatsika teo zao vakina hoe ty forme ty zany le vao ny vakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe Yod de he de ny vakina hoe io noho zany ny famakina an'ity voalohany ty zany dikan'izay a eo avakitsika ty voalohany ty hoe Yod C ty de ty zany vakina hoe zao de alaitsika sarindray iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe Mosè le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a de ny famakina an'ity de mazava zany averitsika fotsiny izy a mba tsisy erreur le teny a ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'zany sady hitatsika ke le hoe teo a de ny vakiny dadabe Mosè hoe le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'zany koa tsy marina zany hoe iarahantsika ny tateo ngely izy ary mbola ivelina atsika alaiko sarindray iny zany dikan'izay de primitsika any a fa vita aloha zany anakiray iny de iny a de fa lansany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tandemeko ly de avy eo vao mamaky an'le anarana am'izay ty zao aloha ngamba de vakitsika is my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe am a force and song ary hirahirako zany and he's become my salvation ary izy de lasa famonjenahy he is my el zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de ary anamboatra fitoerana ao anazy zany hoe ity ty zany no Andriamanitra ny jiosy no anarana ito moa sao de tena mazava-be mihitsy izy eto hoe io ambony io na hoe Yod he de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany el de Andriamanitra zany is my el zany hoe amin'ny jiosy zany ny Andriamanitra ny jiosy de antsony amin'ny anarany hoe lay Yod sy he mazava-be zay tsisy edina hevitra tso fa de efa mazava ny teny dadabe Mosè hoe ny fiantsonan'io de ina indray ny fiantsonan'lay anakiroa farany teo zany ao tsika hiverina indray ary any aloha verina indray tsika amin'ilay ato ihany ka de am'lay anakiroa farany indray tsika zany ito indray atsika efa nahitan'lay forma hoe Yod C saingy ato indray moa nataony hoe Yahweh nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ity transliteration ty de tsy Yahweh mihitsy ny vino hoe navoan'le katolika romane hoe Yahvé ozy ny katolika romane satria ato amin'ny transliteration dia
Yahva ny fiantsonana azy ato zany. Alentsika sary indray izy. De misy indray moa teny hoe Yahwa io fa tsy Yahva zany. De vakitsika indray izy hoe diso koa zany sary zany fa ny famakinana io a fihetsika indray mandeha izy oray. Ny famakinany ty a reo fihetsika alaina sary indray mandeha fa voakitika izy teo. De zao araka nampianarako anareo azy zao. Oke izy ataotsika ty zao izy a. Ty zao le soratra zao. De ny fandikanan'io zany a ity akaikiny eto ty any. Ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty. Efa vakitsika teo ia ny famaky an'io. De ahoana indray raha famakinany ty faharoa farany ty. Le ato zany ty faritsaty azy moa gauche vers la droite a. De ahoana ny fanoratana an'ity le vava sy vava lavalava. Ehe. Ahoana indray famakinan'io. De ny famakinan'io zao zareo a de W A H. De eo le tonga dolo amiteny hoe oa. Fa tsy oa famaky an'io fa va amin'ny jiosy. Ny jiosy de mamaky an'io hoe va. Ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amin'ny jiosy ny W a de ve ny famakinana azy. De andreo ndray tsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy a. Somary jery taratra an'izay ndray tsika zany. Andreo tsika jery kely taratra an'izay sary zay. Ia moa voatikako sa mbola ao. Apidiko izy a de andreo tsika jery encyclopédie mitantara an'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a. Somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a. Hoe ahoana ny famakinan'ny W eo amin'ny jiosy. Teny jiosy tena nanao fanitsinan'ny teniny fa ny famakinan'ny ina moa ny W amin'ny jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy. Ho jerevantsika ato le izy a fahitako le izy zany azonareo ampidirina am'izay. Ity a dia Wikipédia na te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikaroana momba ny amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakina ny W izy zareo a. De ny famakina ny W izy zareo a ty tany amin'ny taona moins 200 tany a. Ary zareo Soferim Jiosy no noratra an'ity Sofer Jiosy. De hoe Sofer de le mpanoratra ny Sefer Torah. Zay raha hoe Sofer amin'zareo. De reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200. Io hitatsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0. Taloha zay raha hoe BCE zany talohan'ny le BCE zany l'an 0 considéran'io a. De talohan'ny l'an 0 zany ny daty a moins 200. De namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakina ny lettre W amin'zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any amin'zareo any. Ary tsisy afaka hiady amiko izy ny tompony teny a de tsy hanao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalàna zany. Aty izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay. Hitatsika eto zany lay vava. Ty zao ny lettre vava teo. Resatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu a. Sady mampianatra le teny hébreu de mahay mamaky teny hébreu tsika sady mahafantatra hoe marina ny tenin'ny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io. Io zany le vava lettre hébreu izy io. Atao ambony tsika mahita hoe vakitsika Israël description of date follow as pronunciation of moderne standard Israël hébreu. Zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay disoin'ny olona de nahitsiny zareo. Zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu. Zay prononciation zany izy ty io mazava be so hoe prononciation io
raha tsy meteny inglisy anao dia fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hebreo araka ny fanononana hebreo anazy standard mihitsy moa ny filazana azy Israel hebreo io lettre hebreo zany izy ty Israeli hebreo any hoe teny hebreo zany izy ty dia nanao fanambarana ny hebreo zany fa tsisy afaka hiady aminazy fa izy manana ny teniny hoe ohatra anao zao malagasy manana fomba fiteniny hoe ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny afantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka teny fa makinay an'io dia tsy idiranao lalina zay fanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy pitinenany zareo zany ka nandeha mahitry tahaka ny Eliatra dia miteny hoe zao ny famaky an'io dia tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina dia tena tsy manota intsony aorianan'izay eo le lettre vava dia io le soratra vava hitantsika io dia io le hitantsika fitenen'izy vava dia fomba fanoratana fanonana io izy ve azy ny vogue zany hoe veny famaky an'izy io zany ato mantsy ny prononciation ato ambony ato hitanao hoe prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'ny fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue dia vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V donc io zany ny fiantson'ny lettre vavy amin'ny teny hebreo araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy dia V ny fiantsonana an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V direct mihitsy raha izay jery encyclopédie anakaiky indray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika isa fa Wikipédia io eo ambony io Hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara wikipedia.org zany zay Hébreu alphabet dia mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tia araka ny alphabet hébreu dia jery indray tsika Wikipédia anankiray indray araka n'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty ary izy ty izy dia navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananéanna phénicianna araméanna ary hébreu zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ty zany dia aventsika tsara eto alphabet hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama eo wikipedia.org any hitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ty dia l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonance zany hoe abjad dia ato ambany eto am'izay tsy zany ijery am'izay hoe tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 indray niseny izy io eo jerevantsika indray ny fanononana tamin'izany fotoana zany dia hoana ny fanonona ny lettre V dia anao jerevantsika ato indray izy ny fanonana ny lettre V io zareo dia ity indray le vavy ty io le vava WAW dia hoana ny fanoratana anazy ny fanonana anazy io V mivaravara be mifanonana anazy V dia ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany dia son an'le izy mihitsy atao hoe phonème hoe rehefa miantso an'io no io anao dia ohatra ny ahoana ny non'io dia hoe V tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème izy io V mivaravara be io motoka fahitanao ndraiky io V io zany ny fiantsonan'le vavy io V dia io le vava io ny phonème izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasinina eny izy dia V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava tena V mihitsy ny fiantsonana azy ndao ry ivahinantsika amin'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivahinantsika amin'izay ny izy satria efa nalaintsika sary le izy dia melohany akatsika sary anazy dia aleo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo dia fafatsika aloha ty zao dia aventsika vaky soratana amin'izay izy dahoarany ty zao le voalohany yod
Ehe, de ny famaky an'ity ozy ny jiosy a, le voalohany ity zany a, tia toko eto ambany eto zany, ny famaky an'ity a, de ity zany i, de ny famaky an'ity a, ahasa. Zay ny famaky an'io. Toko tsotsotra mihitsy izy a. Donc zany, rehefa atambatra l'izy a, de tena ho soratantsika amin'ny normal, de lasa mivadika hoe ya. Soratantsika eto amin'izany hoe ya zany ny famakinan'io. Ya. Zay. Mazava zay a. Io zany ny dadabe Mosè ny antso an'io, de tsy azonao lavina. Fa rehefa mahita an'io forme io anao zany a, de ya ny fihetsiny dadabe Mosè an'io. De tindray tsika ary am'le W, aloha raha tsika sary ty aloha, de rehefa tsika any iny, de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo a, de rehefa tsika any iny zany, io le ya fa tafiditra. Mamoaka sary ndray tsika zany, lay WAH, fa ventsika soratana foana aloha izy efa teo a, mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo. Petraka tsy le iode, de he a, de vava, de he. Ahoana indray ny fanonana an'ity? De tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo Hébreo an'io a, de nataony hoe WAH, zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration. De ny Hébreo nametraka mihitsy ny fanonana an'ity ve ty a, vo hitantsika teo mihitsy, ataontsika maintsomaintso tsara mihitsy ny a, ity ozy izy ny famakina an'ity dia ve. Noho zany zany a, rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe ve a, de a, de h. Zany hoe ny famaky an'ity zany dia va. Ataontsika normal am'izay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal, de va zany dikan'izay, va. Atambatsika am'izay arany, satria ny famaky an'ity ozy ny Hébreo va, de apitsika an'ity am'izay a, apitsika an'ity am'izay eo anolonany a, ity nefa ny famakina an'ity a, ozy zareo Hébreo de atao hoe ya, grec AH, ya. De rehefa atambatsika zany ny ya, de ny va, de io ny mamoaka hoe, izy am'izay no avoakany, ataontsika mavomavo, ya, de voalohany zany, le iode C, ary va, VAH. Io le yava antonon'ny dadabe Mosè a, ya va. Zay. Hitantsika zao le fanonana ny 4 lettres hébreu, les 4 lettres hébreu, zany hoe narany hébreu zay miteziny narany Andriamanitra ny Jiosy a, Abrahama io, Andriamanitra Abrahama, satria Abrahama no nanonona an'io anarany hoe Yava io, de ny fanonana an'le lettre hoe iode, he, vava, he, ozy ny hébreu a, de Yava ny fanonana an'io. De tsy misy hafa firenena mahazo manova an'izany satria zareo tompony no miteny an'izay a. Dadabe Abrahama ny antso an'io a, Mosè ny antso an'io a, de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy, mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony a, Yava no anarany. Ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy hanota intsony, ary tsy teo very eny amin'ny fahaverizana mandrakizay a, de manatona an'io Andriamanitra Abrahama, Yava io, satria sady nantsony Mosè io a, nantsony Abrahama am'izay. Io no nantsony izy mianaka. Ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sary indray ty a, raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny a, efa tsika any iny zany. Verina am'izay tsika zany amin'le tena soratra Hébreu. Ndao ary. Exodose chapitre 15 verset 3. Exodose chapitre 15 verset 3. Zao indray moa zany ny fandehan'le teny eto zany. Ny famakina an'ity teny Hébreu ity zany a, io zao le teny Hébreu ity zao le terme hoe Yava. Yava, de jerevantsika inona mivaky n'io teny io. Yava ish milshama Yava shmo. De jerevantsika ny dikan'io ato. Ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romanina, nataony hoe Yahweh ny anarany, nefa tsy existe zay terme zay. Zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny Baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany. De zao ny teny ato hoe Yava izy manana voa, adikako amin'ny teny malagasy de hoe Yava dia lehilahy ho amin'ny miady, mpiady izy zany dikan'izany. Yava izy his name,
Yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso ny avy eto satria tsy izy ireo dika teny katolika romana reny dia tsy raisitsika fa satria na dika avy amin'ny teny katolika romana io mandika teny io fa ny original teny original teny Yava Milkama Yava Sumo original fa transcription fa transcription mbola tsy complet dia zay natonga anazy ny complété ke zao ny tena fiantsonan'io ary zao ny tena anaran'io amin'ny jiosy dia dika Sumo anarana zay no mahatonga anazy hoe Yava is his name dika name zany anarana zany hoe Yava no anarana. Hitanao zao hoe na ny katolika romana koa nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romana nanao hoe Yahvé dia samy lasa mpanota dao izy rehetra dia tsy haiko zany le anareo na mba inona ny antsonareo any samy manontany tena daholo nareo any hoe iza le nantsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky nosoratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny jiosy dia milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony zay miaraka amin'ilay anarana nyteneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana nyteneny dadabe Abrahama dia Yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'ilay ray amin'ny voalohany hoe Yodsie dia hoe Ya dia izay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yava ary zay niantso an'izany anarana zany dia lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manota intsony ary izay ny planio Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona ho lasa tanteraka ny olona ho lasa olo-marina ilay olona tena manana ny fiainana manak'izay anjaranao zay maheno anary aloha zany zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao zay na tonga nanome an'ilay daty teo zay na tonga nanome an'ilay daty teo hoe jereva am'izay le anareo izy nantsonareo any nanome daty aho zao ho an'ny Sefer Torah ny jiosy momba ny Abrahama momba ny Mose dia nanome daty koa dia samy mandray resona amin'izay satria samy nandiso daholo angeny nareo olombelona rehetra nanome daty koa ny bokyny Silamo hoe tany amin'ny taona plus 600 ny vao navoakan zareo dia iza zany no anaranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao dia valiny raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original dia ho afaka amin'ny fahotana ianao tsy hanota intsony ianao ho lasa parfait ianao ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao zay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina fa ny ankoatran'io dia tsy izy daholo dia mazava ho azy ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yava ary nantsoy ny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 ngaminy izy Isaia 26 mosa 24 tsy tadidiko tsara izy Isaia hoe natsoy ny Isaia mpaminany mihitsy izy io zay avako rahato le izy Isaia 26:4 le izy fa tsy 24:4 Isaia 26:4 mijerevantsika kely boky Isaia toko fahaenina amby roapolo dia voateny ato mihitsy araka ny translittération sy ny phonème zany mazava ho azy miaraka amin'ireo Isaia 26:4 ao amin'ny boky ny Sefer Torah ny jiosy Sefer Torah ny jiosy dia vakentsika ity io izy io zany le rangotra koa ny jiosy io io ilay soratra ny jiosy io fa tsika tsy andany ihany rehefa misy dikateny to akaiky ito dia aleontsika mandika an'ilay dikateny abitro va Yava adeyad kibia Yava io izy io fa mitambatra tsara io Yava tena mazava be mihitsy io tena ny anarany dada Yava zany dia hoe Yava ary tena miaraka tsara izy io rahantsika mahita be nyvandavanao hoe araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy dia tena atao hoe Yava mihitsy izy rahantsika nahita teo nao ke jevantsika tsara le soratra io tsika hoe ya zao ty dia nitohiny ty Yava ito le soratra ito dasikely fa disitsika no le to alefa amin'izay tia any iny mitafiditra any iny dia ty le soratra zao tia io tanareo io
io zao le ia ty ambony ty ambony ty zao le ia io ampovoany io izy io de midina atao ambony satria droite vers la gauche de ty le toy ty iava ty ambany ty io zany le iava fa tena milahatra tsara mihitsy dao alaiko sary de mihinanareo de hitanareo tsara fa hoe tsy tanainga izy zany de ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe iava io zay ty zao le ia ty io le ia de ty nytoy rehefa aveo io nytoy iava zay de hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe iava ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama iaiavanao anarany de matoika zany fa voaraintsika am'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama zay tonoy ny dadabe Mose ary meny Elia teto am'izay ny fanazavana ny anarana jiosy zay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur ane tsy manota intsony de zany anarana zany no antsoina hoe iava Andriamanitra Abrahama io zany rehefa tsy niantso an'izay ianao de diso io Andriamanitra anao io niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary vao fitaka ny teny izy de ifitiavana moa ny Elia miantso atsika sady misintona atsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io de ho jerevantsika am'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 hoany mahery tany tsisy talohany ny bokyny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany tena taoriana elabe fa ny bokyny Jiosy sy Torah kosany tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay nitraneny indrindra lazaiko anao zany tsy azo toerina zany le teny dikan'izay fa ny marina zany de ny tenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe iava vonjerevantsika teo zao zay ahitatsika teo donc nampikely an'izay teny zay hoe faranako anazy zany am'izay mba afapo tsara mihitsy nareo anao jerikely amin'ny dikateny gasy aloha de zay ho avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy somary kalika kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 ok tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toy n'le teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 de hitatsika ato fa tena niantsonarany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny anarana hoe iava zany izy teo Vingtième 33 nijerevantsika fa tsy 23 21 33 nijerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 21 33 ngaman'izay 33 iaty izy ty indray le rangotra koa ty de io ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetaka io ampovoany io le iode he vava he io le alphabet hébreu iava zany anarana izy io hitatsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 de mbola miteny mihitsy hoe Bereshit vahita Eshel biver shava vaikrasham Bishem Yava Eloham Elolam safady indrindra io le terme hoe iava foana zany hoe Abrahama zany de tena niantso mihitsy ny anarana hoe iava aveka tsika ndray miteny anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yava the everlasting any hoe niantso ny an'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana ananka io zany ataontsika malakilaky ny dikateny satria asa lavitra ny teny zany hoe io zany tsy de mahita mihitsy ny hoe Abrahama de tena niantso ny toko sy andininy telo zao nomeko anareo teo
Tom Genesis 12 dia Genesis 13 dia tena Genesis 21 33 ny farany hoe tena niantso n'io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra i Abrahama zany zay tany amin'ny taona 1900 sy Mose tany taona 1200 1300 tanoany dia tsy izy anaran'ny Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekena ho diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resakina fa hoe andao vonjena ny fanahinao. Rehefa teo vonjena zany ny fanahinao dia maiza menao zay. Rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao dia azo rina dia vita. Fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia. Fa famonjena nataon'ny Elia anavitra anao. Ijerindratsika amin'ny manaraka zany hoe dia inona ny toy izay satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay dia nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io ary aiza ny teny henona farany, iza ny tokony henona amin'ny farany zany. Ho resantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety ho rapitso mety ho afaka pitso fa teo zany dia efa andeha dia henotsika indray toy hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay, nakaiza iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay, aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io dia atsika moa fa niaraka tamin'ny Mose dia ahoana zany ny toyny raha amin'izao vanantsika zao aiza no ahitanan'io Andriamanitra Abrahama io dia valiny miaraka amin'ny Elia izy amin'izao. Dia zay zao toriko aminareo zao fa mandrapahatonga ty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika kely fa tandroantsika mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama dia manana le Andriamanitra ntsona mianarany hoe Yahva ary ohatr'izay koa Mose Yahva tao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva. Zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafaly tao hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israely any ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiana ianao na Sinoa ianao na Amerikana ianao na Afrikana ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga hamonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaiky tsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena antsika. Tsy misy tokony atahorana tsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho an'ny dada malay Yahva, voninahitra ho koa an'ilay mpamina ny faran'izay ny rany ho resantsika mihitsy ny momba ny mpamina ny farany io ary ny mpamina ny faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahoshua. Ary ho jerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io ho tonga any mantsitsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io, inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika dia satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony. Ary ny olona hitanao mitoreto Elia, ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarahany amin'ny dada malala Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho dada malala Yahva ary efa afakitsika. Saotra betsaka dada malala Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada malala Yahva aza vela vonony devoly intsony ny olona fa ampy zay be zay efa maty leona tsipondreony amin'ny elo any zay vonjeo ny olona dada malala Yahva zany ny angatany Elia amina hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho azy avaiko hatramin'ilay tsipiriany mihitsy ny hatsarany zany mpamina ny farany zany Yahoshua manana dada malala Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinao amin'ny anarany Yahoshua. Halleluja, amen. Dia mirary soatsika rehetra samotainao soa
ho afitoizany fampianarana amin'ny manaraka indreha veloma tomboka.